inona koa moa izy a hoe anasantsika zany rehefa tonga amin'ny fotoany raha ohatra misy fionandehibe internasionaly any Tunisie any dia tsy maintsy azo miantso azo koatsika amin'izay fionana manaraka Madagasikara. Tsy hoe hitondra ny produit ihany izy aty fa mivonina koa zareo ohatra hoe hanao transfert de compétence zany hoe ampianatra antsika koa hampivoatra an'izay industrie izay industrie mety tsy hananantsika na hoe hampivoatra an'izay industrie mety efa hananantsika fa hoe mila voatra tsara. Zay zany tena zava-dehibe ho antsika satria zareo firenena tsy hoe firenena manan-karena be fa mbola taona vitsivitsy mbola sahiran-kirana koa izy dia nefa avy eo mivoatra ka zany mety zavatra hoe horesitsika hoe tahaka koa zavatra tokony satria tonga ny firenena rehetra tafita nefa tao anaty fasahirana nantsy tsy ahitatsika gasy efa nanomboka herintaona zany no nanomboka fanakary teo zay dia izy moa sady tonga aty izy momba ny asany izy koa président ny confédération africaine de tennis dia nararotiny zany hoe mba hakaty sady eona amin'le orinasa miara-miasa amin'ny aty no tena hoe anao ty fototra ty zany protocole misy efa production agricole reny misy mandeha any amin'ny zareo any zany satria ny fahitako koa zany le resaka agriculture zany tena hoe mety intéressé an'zareo le produit agricole fa nirina hoe mba zavatra hafa koa zany mba exporter zany ary misy zavatra koa tokony resitsika tahaka zareo zany talohan'ny révolution tamin'ny 2011 satria nisy révolution taloha zareo anisan'ny firenena tena nampanosa azy tourisme dia io zany hoe misy zavatra azo fandraisana miaraka amin'izareo koa amin'ny resaka tourisme na ho antsika eto toerana na hoe zay toerana sy afaka atao amin'izareo koa.